1, 2, 3. Ah. Oui, là, ça Ça va. izy Oui. miarabantsika rehetra mpanaraka ny avria amin'izao fotoana izao. Androany tsika dia mifanao fotoana eto-indray manohy ny seminera sy ny fifanankalozan-kevitra efa natombontsika hatramin'ny omaly. Voalohany indrindra aloha dia fialan-tsiny no atolotra noho ny fahatarana teo amin'ny fotoana fanomezana satria nisy antony ara-teknika izay tsy miantokina aminay mpikarakara fa avy any amin'ny teloma mihitsy no nifototry ny fahatapahana. Na izany na tsy izany ary dia faly miarabantsika rehetra mbola mifanatrika eto ary manaraka an'izao fandaharana hifampizara antsika izao. Ny lohahevitra androany dia mikasika ny ataontsika hoe sehatra ahafahana mifampidinika sy mifampiera na ny ataontsika hoe espace de concertation izany. Misy fandaharana filaharana fitenenana vitsivitsy mialohan'ny andraisantsika fitenenana amin'ny fanontaniana sy ny ady-hevitra. Araka ny mahazatra eto amin'ny avria moa dia fifampizarana arahana fandaliana-kevitra ny hitondrantsika azy. Ka tsy andrasako ela intsony ny fotoana efa mandeha, nisy resaka betsaka efa nataontsika tamin'ny raika amby roapolo ny volana mety eto amin'ny avria raha ho an'izay nanatrika momba ny atao hoe structure locale de concertation na rafitra ifotony fokonan-doha any amin'ny commune. Nandray anjara tsika solontenan'ny firaisamonim-pirenena izay metsehatra amin'izany any amin'ny vondromboky tsy anjara-pahefana any. Nisokatra tamin'izany ary nitsongadina tamin'izany fa samy mahita ary samy mahatsapa daholo ny mahazava-dehibe an'io rafitra any amin'ny commune io eo amin'ny fametrahana ny haitondra sy ny fifampitondrana mahomby. Androany dia hiditra lalindalina kokoa na hiditra somary mirona kokoa mankany amin'ny hoe resaka ahoana marina ny fandraisana anjara ny tanora sy ny vehivavy amin'izany rafitra ifotony fokonan-doha izany no anombohantsika ny resaka. Meko ny Monsieur Patrick avy ao amin'ny M6 tatao ny fitenenana amela velarany amintsika fohifohy ny vokatra ny fanadihadiana nataon'ny zareo kasika an'izay fandraisana anjara ny tanora sy ny vehivavy ao anatin'ny rafitra ifotony fokonan-doha izay na accès des jeunes et des femmes à la structure locale de concertation. Misaotra tompo. Misaotra indrindra tamin'ny fanomezana fitenenana. Izahako fitopitiana ihany ny interventionako satria somary lavalava ihany raha ny slaidiny nipreparentsika izany. Voalohany indrindra dia miarabantsika rehetra manaraka izao séminaire izao. Ny anombohako azy angamba dia hoe misy cadre juridique izay mametraka ny décentralisation teto amintsika teto Madagasikara, izay hitantsika ao anatin'ny article 139 ny constitution, dia ny lalàna 2014-018 ihany koa dia mametraka an'izay hoe misy
ny fanatanteranareo adidy aman'andraikitra sy ireo asa tanterahan'ny collectivité territoriale décentralisée dia iarahana ny amin'ny daholobe ary atao amin'ny alalan'ny resaka fangararana zany. Hitantsika moa ny décret 2015 957 dia mametraka fa ny maire dia tokony ametraka an'izany ataontsika hoe structure locale de concertation zany, ary io structure locale de concertation io no mamaritra ny sehatra iray ahafahana manao le ataontsika hoe dialogue sy mametraka ny ihany koa ny atao hoe fifampizarana sy ny fakan-kevitra, zany hoe consultation amin'ny resaka structure locale de concertation zany. Etsy andanin'izay nefa dia tsapantsika fa ny fironan'ny daholobe amin'ny resaka fironan'ny daholobe dia ilaina mba hisian'izay hoe transparence sy redevabilité zay, ary indrindra ihany koa rehefa miroatra ny rehetra, ny citoyen indrindra dia mety afaka mampiakatra n'izany ataontsika hoe recette publique locale zany, izay anisan'ny zavatra somary sarotsarotra ihany izy io amin'izao fotoana izao, satria ny fanjakana dia mandalo fahasarotana amin'ny tsy fahampiany ny vola enti-manana entina manao sy manan-tanteraka ihany koa ireo projet na ireo tetikasa marobe. Dia io ihany koa rehefa miroatra ny rehetrarehetra, indrindra fa ny citoyen dia mety tonga any amin'ilay ataontsika hoe développement durable tsika, ary indrindra fa ho any amin'ny sehatra local kokoa zany. Ny fikarohana nataonay dia nahita fa ny 7 isan-jaton'ny olona malagasy dia latsaka ny 5 taona, ary ny 5 isan-jato amin'ireo dia ao anatin'ny 15 taona sy ny 13 taona. Rehefa nijerena ihany koa dia hoe resaka tanora zany zavatra zany, ary io tanora ireo dia hitantsika fa manana le atao hoe force de travail, ary avy amin'ireo ihany koa ny herijika entina ampandroso ny firenena, manana ny capacité technique izy, ary ireo ihany koa mbola afaka mianatra, afaka mametraka an'izany atao hoe mianatra makatraikefa mba entiny manatsara ny fiainana, ary ireo ihany koa zany dia ataontsika hoe acteur ho an'ny fampandrosoana na ho an'ny fanovana. Dia izay zavatra izay no epitantsika hoe any amin'ny hoe na dia eo aza zany rehetrarehetra zany lazaina fa ny tanora manana ny maha izy azy antenaitsika izay tokony hanova zavatra be dia be amin'izao fotoana izao, dia hita ihany fa somary tsy dia mbola manana ny sehatra misy azy ny tanora, indrindra eo amin'ny resaka ara-politika, ny eo amin'ny fanapahan-kevitra ara-politika, izay somary ataontsika hoe marginalisé ihany izy ireo, limité ihany koa. Raha tsy teny fotriny ohatra hoe any amin'ny assemblée nationale dia tsy misy tanora latsaky ny 30 taona aloha ny hatreto zany, raha ny hita. Eo ihany koa ohatra hoe any amin'ireo commune dia mbola 3 isan-jaton'ny maire voafidy ihany no azo atao hoe tanora, ary ao anatin'ireo dia misy ny 2 isan-jato dia avy amin'ny parti politika, ary tsy misy afa-tsy ny 2 isan-jato fotsiny ny any amin'ny jeune femme zany, ataontsika hoe tanora vehivavy zany amin'izay fotoana izay. Anisan'ny olana be ny hoe resahana foana ny tanora, kanefa na dia izany aza tsy hita izy ireo amin'ireo ataontsika hoe antanan-tohatra eo amin'ny fanapahan-kevitra sy ny fakan-kevitra. Raha tsy hamaritra fotsiny tsika ohatra ao amin'ny resaka dina dia ny indrindra eo amin'ny ohatra hoe raha tsy ny ohatra ny avy any Menabe sy ny Analanjorofo dia ny 8 isan-jaton'ny mpiantsehatra ireny ihany no atao hoe tanora, zany hoe kely dia kely zany, nefa raha hitantsika teo hoe 17 isan-jato ny malagasy dia tanora dia 8 isan-jato ihany no miantsehatra amin'izany resaka dina zany, ary 3.2 isan-jato ny ataontsika hoe vehivavy. Ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia fantatritsika tsara fa mananjo reny tanora reny ho henoina, mananjo reny tanora reny
andeha hiantsehatra ary ny fampandrosoana moa zany dia miankina be dia be amin'ireo fampiasantsika an'ireo tanora ireo satria raha nanapa-kevitra tsika androany dia hisy fiantraikany amin'ny fiainan'ireo tanora ireo sy ny hoaviny fa izy mila mandray anjara amin'izay fanomanana an'izay hoaviny izay. Zay zany ny tena zavatra tiana marihana ao anatin'ilay izy. Dia mba ahafahana mametraka an'izay rehetrarehetra izay dia ny resaka structure locale de concertation tsika teo dia ndeha ho jerentsika amin'ny ankapobeny hoe inona ilay ataontsika hoe zavatra ho hazavaina eto androany dia amin'ny ankapobeny zany état de lieu an'ilay participation des citoyens aux espaces de concertation. Eto zany misy maria kely hoe tsy voatery structure locale de concertation izay le voalaza ny lalàna irery ihany no resahana eto, fa ao anatin'izay ihany koa hoe mety misy structure locale izay mety mbola tsy le tena SLC zany fa mety misy sehatra fakan-kevitra hafa no niompanany fanadihadiana. Eny ary ny méthodologie nampiasaintsika aloha dia enquête quantitative sy enquête qualitative. Dia ny jeune sy ny OSC zany no nalaintsika tao anatin'ilay izy. Fanazavana tsotsotra iny ny teo amin'ny 700 teo zany manerana amin'ny région anankefatra no nanaovana fanadihadiana Diana, Analanjoroa, Antananarivo dia Antsimo Andrefana. Ny atsasaky ny olona nadihadiana dia vehivavy ary ny atsasany dia lehilahy. Tao anatin'izay dia commune ananky enina Analamanga, commune telo Diana, commune telo Analanjoroa ary commune telo Atsimo Andrefana no anaovana fanadihadiana. Izay tiako marihana ihany fa nisy safidy manokana ny antony ny safidiananazy ireo dia hoe efa mpiara-miasa amin'ny projet FIA2M sy ny fanainga zany dia tsy maintsy mba ahafahana ihany koa mahazo an'ireo atota-kevitra sy fanamorana ny fahazahoana izay atota-kevitra izay dia izay ny antony ny safidianana an'ireo. Ny valin'ny fanadihadiana dia nametraka tao anatin'izay fa ny fahafantaran'ny olona ilay espace de concertation alohany dia amin'ny ankapobeny mbola tsy mipetraka zany satria somary sanganehana ihany zareo vao anontaniana hoe fantatrao ve ny hoe sehatra fakan-kevitra na fikaonan-doha zany dia somary ataontsika hoe miasa ihany ny saina hoe inona marina zany. Izay ny tonga izy hoe ny résultatsika zany tao amin'ny faritra Analamanga 500 ny olona tsy dia nalala loatra an'izay ary tato amin'ny raha ohatra ho an'ny OSC zay ary raha ho atao amin'ny jeune dia tafiakatra hatrany amin'ny 570. Fa nidirana lalandalina kokoa amin'izay izy rehefa nazavaina aminy hoe inona le atao hoe sehatra fakan-kevitra na sehatra fikaonan-doha dia misy ny ohatra karazany amin'izany ny budget participatif dia hitantsika amin'ireo fa ny teny hoe budget participatif dia 700 ny resaka jeune père éducateur, ny fichier d'évaluation communautaire ihany koa moa zany anisan'ny tafiditra eo fa nolazain'ny participant antsika hoe anisan'ny sehatra fakan-kevitra ihany koa zany le hoe GRC Ouamam sy ny le SAPI Ouamam zany anisan'ny nieritreretan'ny zareo hoe sehatra fakan-kevitra ireny tao anatin'ny fanadihadiana natao. Hiditra amin'ny structure locale de concertation tsika eto dia ny fanadihadiana natao dia nahafahana namoaka fa ny 2,3 ny OSC sy ny 2,2 ny jeune no mahafantatra ny SLC. Milaza izy fa mahafantatra ny SLC. Rehefa nidirana lalandalina kokoa izy dia inona ny fahafantaranareo an'izany, izany hoe nalaina kokoa précision ny nanaovana évaluation ny valim-panontaniana dia tao anatin'izay nahafahana namaritra fa ny raika amby 900 zany 900 ny tena namarina tanteraka an'ilay fahamaritana ary ny tato amin'ny jeune aza moa dia somary ny ena kely izay satria ny 3,7 ihany no afaka namaly manana valy marina. Nanontaniana ihany koa zany ny mpiantsehatra tao anatin'izay hoe fantatrao ve fa obligatoire ho an'ny commune
ny fametrahana ny SLC zay dia somary tsy dia hita taratra aloha zany hoe misy elanelana be ilay valiny satria manodidina ny eo amin'ny 50 isan-jato eo ny teny hoe eny ary ny 50 isan-jato ny teny hoe tsy. Zany hoe amin'ny ankapobeny zany somary manalasala ihany ny valim-panontaniana. Ny effectivité tamin'ireo communareo ihany koa dia nafahana nanontaniana hoe efa tena tafapetraka ara-dalàna any aminareo ve ny SLC, zany hoe ny fahafantaran zareo anazy. Nanontaniana le OSC dia nanontaniana le jeune, dia ny valim-panontaniana moa zany hoe tafapetraka ara-dalàna eo amin'ireo commune misy azy, dia ny 20 isan-jato ny OSC dia namaly hoe eny ary ny 19 isan-jato dia namaly hoe tsy. Ny ambon'izay dia ny teny hoe tsy, fa ny salasala ihany koa ny akamaroany izay manodidina ny eo amin'ny ataontsika hoe 10 isan-jato eo. Dia nanontaniana ihany koa zareo hoe inona ary ny mety ho avantage na ny ataontsika hoe tombontsoa azo avy amin'ny fametrahana an'izany structure locale structure de concertation na structure locale de concertation zany, dia nilaza zareo fa ny akamaroan'ny valim-panontaniana zany dia hoe ahafahana mandray fanapahan-kevitra atao amin'ny slide-tsika atao farany ambany ato ary ny ahafahana mandray anjara ihany koa amin'ny fampandrosoana ny faritra misy anazy, dia ahafahana mamaritra ny politika mpampandrosoana zany na le tetikasa mpampandrosoana. Misy moa tany anaty focus group zany ny ezahana nandeha lavitavitra kokoa hoe inona ny valim-panontanian'ny tompona andraikitra, inona ny valim-panontanian'ireo société civile, inona ny valim-panontanian'ireo mpampianatra sy ireo azo ataontsika ihany koa hoe ny mpiantsehatra hafa, dia miteny izy hoe misy ahafahana mahita ny fomba fijery samihafa. Izay zany anisan'ny zava-dehibe izay, ary misy hevitra vaovao ihany koa voaka avy amin'ireny fisian'ireny structure de concertation ireny, dia ny teny aza moa hoe ny ohabolan-drazantsika miteny hoe l'union fait la force, dia mety misy ahafahana manatanteraka ireo projet ho an'ny fampandrosoana. Eo ihany koa hoe misy plateforme izy ahafahana mampandray anjara ny olona, dia rehefa misy ireny zavatra ireny dia izay ahafahantsika manao fampandehanana an'ireo projet ireo. Toizantsika ihany ny valin'ny fanadihadiana dia hoe misy ilay nanontaniana zany le mpiatsehatra hoe efa voasan'ny commune ve nareo tamin'ny rana zany sehatra fakan-kevitra, tsy voatery sehatra fakan-kevitra hoe fa nasain'ny commune tamin'ny famolavolana politika fampandrosoana tamin'ny fanaovana ady-hevitra eo amin'ny faritra misy azy. Dia ny teny ny tanora hoe ny OSC zany ny teny hoe ny 45% na ny 520 isan-jato, dia ny teny hoe eny, ary ny tato amin'ny jeune dia eny ihany koa, fa latsaka izay zany hoe manodidina ny teo amin'ny 530 isan-jato. Ny voakasika dia tany amin'ireo commune rural no somary hita taratra be dia be kokoa. Valiny ihany koa dia hoe ianareo ve efa nangatahana mba hamonjy ireo fivoriana izay anaovana fakan-kevitra ho amin'ny fampandrosoana. Ity zany sy ny concertation dia hita fa ny latsaky ny 50 isan-jato no tena tao amin'ny OSC zany dia namaly hoe eny, ary ny 70 isan-jato dia namaly hoe eny ihany koa. Fa ny tany amin'ny commune ny tena misy an'izay zavatra izay zany, zany hoe teto zany tsy ny spesifiena hoe misy commune ihany ve, fa hoe na national na régional na communal, dia ny tao amin'ny commune zany ny tena hita taratra izay 720 isan-jato ny OSC, ary ny communal manodidina ny 90 isan-jato. Manahoana ny fandraisana anjara fitenena an'ireo tanora? Nandray anjara fitenenana ve ireo tanora? Izay ny fanontaniana tao anatin'ilay izy. Dia ny namaly hoe eny ny tao amin'ny OSS, ny OSC ny 720 isan-jato, ary ny tao amin'ny jeune dia 420 isan-jato. Ny manahoana ny mety pertinence na ny importance an'izay hevitra aroson'ny tanora izay, dia anisan'ny vitsy ihany aloha zany no ny teny hoe eny hatreto, satria ny ao amin'ny OSC dia misy ny atao hoe
tena manan-danja be dia be kokoa ny 300 isan-jato ary ny tato amin'ny jeune dia ny manan-danja be kokoa ny tato amin'ny ratsaka ny 20 isan-jato ny namaly an'izay araka ny slide hitantsika io. Eto ihany koa hoe nandray anjara ve nareo tao anatin'izay fivoriana natrehanareo izay dia hitantsika eto moa izany fa ny OSC dia ny tany amin'ny faritra Diana sy Atsimo andrefa ny tena nandray anjara bebe kokoa tamin'izay fandraisana anjara-pitenenana izay, ary ny tato amin'ny Atsimo andrefana ho an'ny jeune, fa ho ato amin'ny OSC dia tato amin'ny Diana. Ny mariantsika ihany koa dia hoe fandraisana anjara ny vehivavy, anjara fitenenana. Voamarika tao anatin'izay araka ny hitantsika ireo ny couleur no mitondra ny région, dia ny tany amin'ny Analanjirofo sy any amin'ny Diana zany no somary latsaka izay fandraisan-jara fitenenana izay, dia ao zany nieritreretina hoe mbola misy karazana hetsika maro tokony ho atao indrindra ho an'ny vehivavy ny resahako eto amin'ilay resaka femme. Ny vehivavy zany dia somary latsaka kokoa izay satria ny fikarohana natao dia hoe mbola mipetraka loatra le any amin'ireo toeran'ireo ny fisian'ilay atao hoe fomban-drazana, zany hoe mbola ny zokiolona no miteny kokoa zany ary ny lehilahy. Manarak'izay ny afa-po ve nareo tamin'ilay fandraisana anjara-pitenenana dia hita taratra zany fa ny teo eo ihany ilay izy satria très ny atao hoe tena afa-po tanteraka dia latsaky ny 20 isan-jato amin'ny ankapobeny na atao amin'ny OSC na atao amin'ny resaka jeune. Inona moa tena tsy mahafa-po azy ireo? Hitantsika ihany koa fa hoe peu insatisfait, très insatisfait, misy ngeza ihany ny pourcentage hitantsika zany dia hoe ny mety tsy nahafa-po andry zareo dia tsy ampy ny fotoana andraisan'ny fitenenana. Misy manapaka ihany koa ny fandraisam-pitenenana eny amin'ny voalohany eny rehefa ny tanora mandray fitenenana, ary ny tena izy moa dia lazaina foana hoe tsy raisina rehefa tanora no miteny dia tsy raisina ireo olona mpanapa-kevitra ilay teny satria mety misy antony hoe tanora loatra ve ny fomba fisainana, ary ao anatin'izay dia hoe tsy ampy loatra ilay expérience entina manao an'izay débat izay. Inona indray ny hoe ny importance ny rehefa nanontaniana zany dia ahoana ny mamevahana ny tanora ve ireo tompona andraikitra, dia amin'ny ankapobeny matsapa ihany zareo, misy fanomezana vahana ihany izy na dia atao hoe somary latsaka ihany zay ny 20 isan-jato ho an'ny jeune zany. Inona moa zany ny tena ataontsika hoe sakana na ny contrainte dia hitantsika ato fa ny tsy fahampian'ilay atao hoe motivation sy ny tsy fahampiany ataontsika tsisy ihany koa zany ny intérêt na ny tombotsoan'ilay jeune ny tena hita taratra tao anatin'izay, dia ny tsy fahampiany atao hoe fampiofanana, ary manarak'izay ny tsy fahafahan'ireo tanora izay tsy dia mametraka loatra fotoana entina manatanteraka an'izay ady hevitra atao izay. Misy moa zany ny fanazavana eto dia ny tsy fahampiany ny atao hoe espace, izany hoe tsy dia misy loatra izay sehatra izay na tsy créena mihitsy satria ho natao sehatra manokana ho an'ny olona mpanapa-kevitra eo amin'ny toerana zany. Ny tsy fahampiany information sy ny sensibilisation, ary ny zava-dehibe hita taratra tao anatin'izay dia hoe le namanaman'ilay mpitondra ihany no mety composeny, le népotisme zany no atao anatin'ireny espace de concertation, ary matsapa ho ilikilika ny tanora amin'izay fotoana izay. Ao no tafiditra ihany koa ny hoe préjugé amin'ny jeune sy ny manque de maîtrise. Ny facteur de motivation dia anisan'ny zava-dehibe indrindra, dia hoe rehefa misy ny vola sy rehefa misy ny tombotsoan'ireo tanora dia mazoto ry zareo, ary izay zavatra izay dia mieritreretintsika hoe misy zavatra azo tsoahana ihany ao anatin'izay voka-pikarohana izay, dia ny autre facteur dia tokony hametraka tokony ho sollicitena foana zany ny jeune ary apetraka izay mba ho tena motivé kokoa izy. Inona moa zany ny tena hiditra aty amin'ny recommandation tsika dia hoe tokony ataony apetraka bebe kokoa na mafisina ny sensibilisation
ny formation sy ny éducation fa indrindra any amin'ireo ataontsika hoe mametraka ny mikitika ny ataontsika hoe intérêt raha mihoatra amin'ny affaire publique, zany hoe raharaham-bahoaka sy ny espace zany. Tokony ampiroboroboana ihany koa ny fametrahana an'ireny espace de concertation reny, ary indrindra atomboka any amin'ny satria somary sarotsarotra ilay hoe niveau communal, fa tokony apetraka zany hoe any amin'ireo fokontany sy ny village izay tokony ametrahana an'izay bebe kokoa. Dia hita ihany koa zany hoe tokony apetraka ny toeran'ny tanora ary amafisina ny anjara asan'izy ireo eo amin'ny indrindra fa ho an'ny vehivavy eo amin'ny resaka fampandrosoana. Dia ny zavatra amaranantsika azy atao anatin'ny famitinana dia hoe mbola somary kely ihany ny na voafetra ihany ny fahalalan'ny tanora ny resaka structure locale de concertation. Ary ny tena tsapa aza dia ohatrany tsy mbola opérationnel zany le structure locale de concertation amin'ireo toeranareo, satria fantatry ny olona fisiny fa rehefa nanontaniana izy hoe mandeha ve le izy na manahoana ny fizotrony ao dia tsy mahalala ninina intsony ny olona mahakasika an'izay, indrindra ny olom-pirenena. Ny misy ihany koa dia hoe tokony apetraka ary associena amin'ny décision na ny fanapahan-kevitra mahakasika ny fampandrosoana eo amin'ny fokontany na ny toerana anankiray ny jeune, satria izay dia anisan'ny zava-dehibe mba ahafahan'izy ireo miatrika ny miantsehatra manapa-kevitra ho amin'ny ho aviny. Dia mbola betsaka zany ny zavatra tokony ho harentsika ao anatin'izay, ary misy anjara asa tokony alefa mafimafy kokoa. Dia ny mpanapa-kevitra na ireo ataontsika hoe dirigeant dia manana anjara toerana lehibe kokoa ao anatin'izay, fa indrindra ihany koa ny société civile mba ametraka an'ilay atao hoe anjara toeran'ny tanora eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana any anatin'ireny structure locale ireny. Mankasitraka indrindra tompoko, misaotra indrindra. Misaotra ny Patrick tsika namelabelatra an'izay fanadihadiana nataon'izay teo anivona olona eo amin'ny 700 eo ary commune maherikely ny eo amin'ny 10 nanaovany an'izay. Be dia be ny sosokevitra sy vokatry ny fanadihadiana nataonareo ny antontanisa nifantoka betsaka tany amin'ny tanora, ny firaisamon'ny pirenena ary ny vehivavy. Hiditra amin'ny fandraisana fitenenana manaraka tsika, asa hiary lala ve fa voninao? Manao partage d'écran? Ova izy? Eny ary, mena ny ary lala ny fitenenana. Iary lala moa dia misolotena zany izy ny tetikasa Prodesida GIZ izay manana ihany koa traikefa momba ny fampiroboroboana zany ny fandraisana anjara ny tanora sy ny vehivavy ao amin'ny rafitra ifotsiny fokonan-doha. Angatahako iary lala mba tsy ohatran'ny 10 minitra. Misaotra tompo. Misaotra tompoko. Eny faly miarabantsika rehetra manaraka ity avory ity sy miaina izao famelabelarana izao, iasana ho tena tafiditra ao anatin'ilay fetim-potoana tompoko. Ny zavatra horesahako eto zany misy an'ity tetikasa Prodesida ity dia norotsorotra kely fofoentsika an'ilay tetikasako ahafahantsika mety ahoana moa zany ilay fomba fiasanay izay mifantoka amin'ny fiarahana sy ny mpisehatra rehetra eny fotony dia ao anatin'ilay sehatra fifanakaloza-kevitra SLC ity indrindra. Anomboako azy arany
Inona moa ilay atao hoe tetikasa prodeside. Raha teny vazaha misy ilay projet de développement communal inclusif et de décentralisation na tetikasa fampandrosoana commune iray sy tsy manavaka ary misy ny fitsinjaram-pahefana mifantoka indrindra amin'ny resaka ady amin'ny fantrana ilay izy ary miompana amin'ny fanampiana ireo commune zany mba ahafahany zareo miandraikitra tsara ny fampandrosoana eny fotony. Misy singa ananki-efatra zany ao anatin'ny tetikasa io dia atao any amin'ny faritra Analamanga, Boenzy, Dianamo zany ilay izy amin'izao. Dia ny singa voalohany ny resaka fitantanam-bola ifotony ao zany mijery hoe ahoana ny fanampiana ny commune mba hampiakatra ny fidiram-bolany. Dia ny singa faharoa tia fiaraha-miasa maro lafy mifantoka amin'ny fiaraha-miasa maro lafy zany fa eo amin'ny resaka fampandrosoana ara-toe-karena ifotony sy ny fanatsarana ny servisy atolotry ny commune. Dia misy ny singa fahatelo ny resaka fitantanana ifotony ao zany ny resaka fanarahana lalàna dia indrindra koa misy ny fiaraha-miasa amin'ny district. Dia misy tetikasa anankiray efa hentsika any moa ny fanainga tafiditra ao anatin'ny tetikasa prodeside any. Idirako kely zany ilay singa faharoa angambany ilay misy anay zany dia ny resaka ilay fiaraha-miasa maro lafy. Ny tanjona amin'izy io zany dia fanampiana ny commune ampiroborobo ny fiaraha-miambonantoka amina mpisehatra maromaro voalaza eto moa zany mihoatra ny anankiroa farafahakeliny izay ahitantsika ny orinasa sehatra mpandraharaha zany ao koa ny fiarahamonim-pirenena ary indrindrindra moa zany mitarika azy dia ny commune foana. Ny tanjona moa zany dia ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina. Eo zany fampidirana azy rehetra anatin'izay fiaraha-miasa maro lafy izay fampiakarana ny tanjona moa zany dia fampiakarana ny vola miditra amin'izy ireo dia eo koa ny fampiroboroboana ny ara-toe-karena ifotony amin'ny alalan'ny famoronana asa, ny fampandehanana ny fandrarana ny fotony dia fitadiavana andreo ilay mpandraraha mba hanatotom-bola zany ao anatin'ny commune. Dia manaraka an'izay moa zany ny araka ny resantsika teo ny fampitomboana ny vola miditra ho an'ny commune ireo zany amin'ny alalan'ny hoe ristourne ohatra sy ny sisa. Dia faharoa eo ny fanatsarana zany ny fomba fiasana tolotry ny commune miresaka fandrarana amin'ny ankapobeny zany sy ny servisy tolotry ny atsika mponina. Eto zany tsika dia ampiseho kely fotsiny hoe izany moa zany no tena tafiditra ao anatin'ilay fiaraha-miambonantoka maro lafy io dia tafiditra ao zany moa resahako teo moa ny commune foana mitarika azy dia eo ny sehatra tsy miankina, eo ny sehatra mpanjakana zany dia ny fiarahamonim-pirenena. Ny tena ilainao zany tena tanjonao dia hoe mba samy andraikitra daholo zany ireo mpisehatra ireo amin'ny fanatotosana tetikasa anankiray iarahana miambonantoka zany. Ny fomba fiasa zany dia nakinina amin'ny resaka fifanankalozan-kevitra mihitsy eo anivon'ilay sehatra fifanankalozan-kevitra ifotony na ilay structure locale de concertation ilay SLC zany. Natao zany dia miangy amin'io sehatra fifanankalozan-kevitra io zany no nanaovana ny fijerevana hoe inona daholo ny zava-misy eo anivon'ny commune, inona daholo ireo hery azo trandrahanao zany ampiroborobo ny ara-toe-karenany sy ny ara-tsosialy. Dia eo koa zany ny fijerevana hoe inona daholo ny zava-misy amin'ny resaka asa tolotry ny commune zany eo amin'ny resaka servisy fototra sy ny servisy ara-panjakana. Dia eo koa ao anatin'io resaka fifanankalozan-kevitra ihany koa zany no anentanana an'ireo mpikambanao aminao ny lara
Tapaka kely ny feon'ny Yarolala fa mba active kely le micro azafady. Azafady. Dia ao anatin'io zany izay le resaka le ara-toe-karena, ny resaka ara-tsosialy ary ny resaka le service ara-panjakana dia nozarana komisiona telo zany na vomera telo zany ny membre ao anatin'le CLC dia samy mandinika izay lafiny tsirairay izay avy. Dia efa mandeha eno azafady a? Efa mandeha le feo. Maheno tsara fa toizo. Ya. Dia ny andraikitra mbola napetraka ao anatin'ny CLC io zany no mijery an'izay resantsika izay hoe izay laharam-pahamehana afaka ho ampidibodoana ao anatin'ilay komina amin'ny alalan'ny izay fanaovana fiarahamonina maro lafy izay. Raha ny tamin'ny voalohany zany izay nanao resaka le fanadihadiana fijerevana zava-misy dia teo anatina komina 20 teto Analamanga, 14 tany Boeny ary 10 tany Diana. Dia teo zany nahitana hoe fa mipetraka ny ankamaroan'ny SLC zany amin'ny komina ireo fa mipetraka. Fa ny fomba fanendrenan'ilay mpikambana ao anatiny dia samihafa arakarak'ilay komina. Misy ihany ny efa tena miasa tsara ireo SLC ireo. Ny ataony hoe miasa tsara moa zany dia hoe navita mivory izy nanao fanakiloza-kevitra, nanao fandaran'asa, rehefa miasa izy dia rehefa mivory izy manao procès verbal na fitanana tsoratra mandray antanana ny lany amin'ny resaka fivoriana zany ilay komuna. Fa misy ihany tsy dia tena miasa ary misy tena tsy mbola miasa mihitsy ary ny SLC ao anatiny. Naraka an'izay zany izay dia nanao amin'izay ny fanadihadiana tsotsotra avy amin'ny zavatra hita voalohany indrindra aloha zany hoe manao ahoana ny fisian'ny vehivavy sy ny tanora ao anatin'ireny membre ny SLC ireny. Io zany nalaina avy amin'ilay arrêté communal nametrahana ny SLC dia ao anatin'iny moa zany tsy listana olona fotsiny tao fa tsy misy resaka taona dia tsy afaka nijery izay hoe firy ny tanora ao anatiny. Fa raha ny tena izy zany lahy sy vavy zany ny hita tao. Dia hitantsika eto zany fa ny vehivavy 520 fotsiny ao anatin'ilay membre zany no ao anatin'ny SLC. Io zany ho an'ny Analamanga. Ny Diana moa zany dia misy 30 fa ny fijerevana indray zany hoe fandraisin'ny fisian'ny tanora ao anatin'ilay SLC dia niraisina indray avy amin'ny fanamarinam-patongavana rehefa manao fivoriana tamin'ireny SLC ireny izay eo zany ilay navoaka fivoriana amin'ny resaka fijerevana ny laharam-pahamehana anatin'ilay komuna, mifandrafetana tetikasa fiarahamonina sy ny sisa. Dia tao anatin'izay zany nahitana hoe tena vitsy dia vitsy mihitsy ilay tanora tonga manatrika an'ilay fivoriana ireny. Any amin'ny 3 hatramin'ny 4 isan-jatony fotsiny izany. Rehefa tena hojerevana zany izy io dia hitana ihany hoe nahatonga an'izay zavatra izay mbola eo ihany araka ny fanadihadiana nataony namantsika teo aloha, ilay fomba fiainantsika eto Madagasikara mihitsy zany ohatran'ny hoe mbola somary ahilikilika kely ilay vehivavy vokatra izay nefa dia lasa hoe tsy henontsika mihitsy zany hoe inona ilay zavatra tadiavina, inona no manahirana ny saina. Dia eo koa ny resaka hoe tena mbola tsy tena miditra lalina tsara ny amin'ny resaka hoe politika ara-politika zany ry tanora sy ny vehivavy. Ny zavatra hita moa zany raha hoe ny filoha tany ohatra dia matetika tena hoe lehilahy no tena betsaka, misy ihany ny vehivavy fa tsy betsaka. Dia eo zany ahitantsika hoe misy mety vokany ratsy ihany satria vitsy ilay tanora zany afaka mikiondoza mijery hoe inona zavatra manahirana anazy, inona zavatra tiany ampiroboroboana. Raha fantatsika nefa ny tanora zany manana herijika araka ilay resaka teo ihany fa mitovy amin'ilay nataon'ilay namana teo aloha hoe afaka manao resaka fanovahana isan-karazany. Dia miverina eto ihany koa ilay hoe manque de motivation zany hoe tsy dia misy loatra ny resaka tsy ampy ny fanentanana sy ny hoe fampirisihana ny zareo dia izay mahatonga ny zareo tsy dia miditra loatra ao anatin'izy fa anisan'ny zavatra ngeda be hitana ihany koa hoe
ny tsy fahampiany fotoana anaovana ilay fivoriana, ohatra ny hoe manomboka vizavizana mamonjy fivoriana zany ilay olona. Dia ny zavatra tiana nanandrizana tokony hijerevantsika tsara hoe aiza ny fotoana mety ahafahan'ny zareo mivory ho an'ireo olona miasa, ny vehivavy miasa, na ny tanora sy ny tanora ilay mianatra zany. Ny recommandation moa zany fa mifampitohy amin'izay ihany tsara hojerana mihitsy rehefa mametraka an'ilay sehatra fifanakaloza-kevitra zany mba ho ampifandanjana ny lehilahy sy ny vehivavy ny tanora. Eo moa zany araka ilay hitantsika tany aloha hoe samy nanana an'ilay fomba fanendreny azy ilay commune, fa tsy haiko hoe misy afaka apetraka ve zay mesura afaka apetraka mba hanarahana izay zavatra izay. Dia eo koa zany ny resaka hoe ny resako teo moa zany zay ilay hoe fijerevana hoe aiza ny fotoana mahafaka ny zareo mivory sy mifanakalo-hevitra. Ohatra ny zao dia indrindray tsy atao lava be ilay izy fa mba hoe atao fohifohy arany ahafahana zareo zany manao zavatra hafa rehefa avy eo. Mety azo eritreretina koa anivon'ny commune asiana resaka hoe tokony andraikitra misahana zany resaka genre zany mihitsy zany hoe ny fahasamihafan'ny fitovizan'ny lahy sy ny vavy. Dia eo angambany misy ihany koa ity ilay lalàna mipetraka ity zany afaka eritreretina ihany ve io hoe eny anivon'ny commune afaka asiana an'ity sehatra hoe ahafahan'ny commune mifanakalo-hevitra, ny tanora mifanakalo-hevitra. Zay ngamba fa amaranako azy dia sary ohatrohatro zao zany zay rehefa ilay mivory miaraka amin'ireo ilay structure locale de concertation ireo manosotsorotra ny laharam-pahamehana sy mandrafitra ny tetikasa afaka ho ampiroboroboana eo anivon'ny commune. Misaotra tompoko. Misaotra ny namana vao amin'ny PRODECID GIZ nanao an'izay famelabelarana ny vokatry ny fikarohana sy ny vokatry ny asan-jareo izay. Raha fitinina dia nindandalana amin'ny efa voaresaka teo aloha ny fomba fijery ihany koa zany ny fandraisana anjara ny tanora sy ny vehivavy ao amin'ny sehatra fakakevitra sy fikaonan-doha. Tsy janona ela amin'izay fa raha toa ka fanadihadiana avy aty amin'ny firaisamon'ny pirenena ny mpandray anjarantsika anankiroa ny fanesy teo, dia izao indray dia omeko fitenenana ny avy ato amin'ny zareo Union Européenne izay mpiara-miombonantoka amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara. Je donne la parole à vous, Monsieur Laurent, de l'Union Européenne. Si les deux précédents intervenants étaient tous venus de la société civile et des acteurs locaux en matière de développement, vous êtes nos partenaires et je vous donne la parole pour votre intervention. Merci. Merci beaucoup. En fait, je ne vais pas m'exprimer très longuement. Moi, je ne fais pas partie directement de l'Union Européenne, mais c'est une assistance technique auprès de la délégation de l'Union Européenne pour 3 ans. On est une équipe de 5 personnes. Donc autour de moi, il y a bien sûr un expert malgache qui travaille sur tout ce qui est suivi des programmes. Il y a un autre expert qui s'occupe du cadre juridique de la société civile. Donc nous, on travaille vraiment sur tout ce qui est le renforcement de l'appui de l'Union Européenne, de la délégation de l'Union Européenne à Madagascar auprès de la société civile. Donc vous savez qu'il y a déjà le programme Fainanga, puisque c'est avec lui que nous travaillons aujourd'hui. Et puis nous, donc on a un certain nombre de documents à faire, d'appui à mettre en œuvre. Et je vous ai donc, le principal pour moi à dire aujourd'hui, c'est que je vous ai fait transmettre un certain nombre de documents pour que vous puissiez réagir, regarder si vous êtes d'accord avec ce qu'on a commencé à proposer. Il y a un premier document qui existe depuis un certain temps, c'est celui de la nouvelle feuille de route de la société civile pour l'Union Européenne. Chaque délégation de l'Union Européenne doit tous les 3 ans proposer une telle feuille de route, c'est-à-dire un peu un mode d'emploi, comment on va travailler avec la société civile. Donc là, je vous ai envoyé le document correspondant. En gros, pour moi, ce qui est important, c'est que ce soit des choses très concrètes, que ce ne soit pas des recommandations vagues
ou global en disant il faut renforcer les capacités de la société civile, ça tout le monde le pense bien sûr, et puis ça se fait petit à petit, mais vraiment des propositions, vous allez voir, on a mis des propositions le plus concrètes possible, de façon à ce que vous puissiez réagir par rapport à ça. Un deuxième point qui pour nous est intéressant, parce que c'est un peu un des objets d'aujourd'hui, c'est de voir comment l'Union européenne peut travailler avec les jeunes. Donc là, la Commission européenne à Bruxelles a demandé que dans chaque pays, on fasse un document spécifique là-dessus. Bah, si on peut montrer ça, si vous voulez. Alors, le premier point qu'on a fait sur la feuille de route, c'est renforcer ce qu'on appelle le cadre stratégique, la fiabilité des OSC et des réseaux. Aujourd'hui, on parle des réseaux. Et donc, moi, j'ai mis un certain nombre de points. Vous voyez, étudier les conditions à réunir et à mettre en place pour créer, structurer une fondation. L'idée, c'est de dire, jusqu'à présent, avec les deux programmes qu'on a aidés, c'est-à-dire il y avait d'abord DINC et puis maintenant FENANG, en fait, on a nous-mêmes, l'Union européenne, on a proposé des opportunités à la société civile. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit différent, que ce soit la société civile qui prenne vraiment en main sa destinée autour d'une fondation. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on crée une fondation qui soit aux mains de la société civile, qui lui permette elle-même de s'exprimer, d'avoir sa stratégie. Et puis, nous, l'Union européenne et les autres partenaires, donc la coopération française, la coopération allemande, qu'on finance, et puis les autres coopérations, le PNUD ou d'autres, puissent financer cette fondation. Vous savez qu'il y a déjà des fondations qui existent, qui fonctionnent très bien ici, par exemple, Tanimeva, je ne sais pas si vous connaissez, ça marche très bien, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas pour la société civile. Après, je ne vais pas vous décrire chacun des points, parce que sinon, on va passer un petit peu trop de temps, mais peut-être le point numéro 2, vous voyez, intégrer la société civile dans ce qu'on appelle le mainstream, c'est dans l'action globale des projets de la délégation de l'Union européenne. EM, ça veut dire les États membres et les autres partenaires techniques et financiers. À ce sujet-là, vous allez voir, il y a un deuxième PowerPoint que je vous ai envoyé qui concerne l'idée donc de faire un conseil de la jeunesse malgache auprès de l'Union européenne. L'idée, c'est très simple, c'est un peu ce que disait mon collègue tout à l'heure, c'est que c'est vrai que moi, chaque fois que je fais une réunion où il y a 60 ou 80 personnes, je fais ça à la fois pour les femmes en disant, on m'a dit qu'il y avait 50% de la population ici qui étaient des femmes, levez la main ceux qui sont des femmes, il y en a 20 ou 30%, donc ça montre qu'on a encore du travail à faire. Et quand on demande les jeunes, on m'a dit que 50% de la population ici avait moins de 20 ans, c'est la réalité. Prenez une réunion où il y a 60 ou 80 personnes, demandez combien il y a de jeunes qui ont moins de 20 ans là-dedans, en général, 0. Donc, est-ce que ça veut dire que la moitié de la population, on s'en fiche dans notre stratégie, dans nos objectifs, etc. Donc, c'est là-dessus que l'Union européenne, donc la Commission européenne à Bruxelles nous a demandé de travailler et de monter un petit conseil européen de la jeunesse, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'Union européenne va monter un projet, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine rural, dans le domaine de l'environnement, etc., avant de monter le projet, on consultera ce conseil pour leur dire, dans ce domaine-là, quelles sont vos attentes, quels sont vos besoins. En s'adressant uniquement à des jeunes, vous allez voir, j'ai proposé un système, mais on peut le changer, hein, pour l'instant, c'est vraiment un projet, de prendre 2 ou 3 personnes par région, des jeunes de moins de 20 ans, et puis de les consulter à chaque fois là-dessus. Voilà. Donc c'est un peu l'essentiel de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Vous verrez, il y a aussi un autre PowerPoint qui est aussi sujet à discussion, qui est un projet aussi qu'a fait notre conseiller, notre expert, qui est togolais, sur le cadre juridique, donc qui répond aussi à toutes les questions, enfin à une partie au moins des questions que vous vous posez. Et puis voilà. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis j'espère que vous pourrez répondre par l'intermédiaire directement de Avoria, où vous aurez aussi nos coordonnées pour y répondre. Merci beaucoup, Laurent, de cette présentation qui nous ouvre des perspectives intéressantes pour la société civile notamment et particulièrement pour les jeunes et les femmes. Manomboka izao tsika dia misokatra amin'ny fanontaniana ny famosahakevitra manana fotoana kely tsika natokana ho an'izany miainga avy amin'ireo zavatra henontsika ireo asa
izy any avy hatrany dia tonga dia afaka manana zavatra ifanomanana sy mangidigidiky mijery atao amin'ny Facebook tsy mbola mahita commentaire loatra fa tsika izay manaraka Zoom sao dia misy afaka hiteny na manana zavatra anontaniana. Tsika raha fitenenana tompoko. Raha ohatra ka somary mbola miandriandry kely tsika dia izaho manana fanontaniana angamba amin'ny namana Patrika sy namana Yarlala izay Malomelo tsy maninona inona no azo lazaina hoe raha mba mitenonareo karazana fomba fiasa mahomby ray na roa tanisaina amin'ny fomba famparasana anjara bebe koa zany tanora sy ny vehivavy ao amin'ny sehatra fanakalozana sy fikaonan-doha. Fohifohy ihany aloha mba mara-piandry an'izay tena manakolazaina. Oui, pour nous, pour ce qui concerne les jeunes, c'est clair que ce que... Je suis désolé, en plus, je ne parle pas du tout en langue. Donc, pour les jeunes, c'est clair que nous, on essaie de travailler au niveau de chaque région, de chaque commune, si possible. Pour moi, je pense que le développement de la société civile, ça doit se faire justement à partir de la base. Et dans la base, je pense qu'il faut justement qu'il y ait des structures locales des jeunes. Si vous voulez, dans chaque pays, moi j'ai travaillé dans pas mal de pays différents, on essaie que dans chaque commune, par exemple, il y ait une maison de la société civile et puis aussi qu'il y ait une maison des jeunes. Vous voyez, tous les gens, on parlait tout à l'heure avec mon collègue là, tous les jeunes qui travaillent actuellement dans qui utilisent les réseaux sociaux, ils ont des besoins, ils ont des attentes parce qu'ils ne savent pas toujours très bien comment s'organiser. Ça, c'est à la base. Et comment on va faire? Je pense que c'est justement à la base. Ces SLC, il faut qu'on les fasse à la base. Et nous, on est prêt à travailler là-dessus à chaque fois, quoi. Yeah. Somary anapikely an'ilay izy raha mihoatra amin'ilay zavatra nanaovana fanadihadiana zany dia tsapa tokoa fa ny tanora eto amintsika dia very na atao hoe tsy manana an'izay repère zany amin'ny ankapobeny hoe inona no ataoko ary inona no zavatra miandry anahy rehefa atsoatsy ary inona ny zavatra mety ho ataoko mba ahafahako mandray anjara amin'ity fampandrosoana ny firenena ity. Dia miainga amin'izay zany no hitondrako fanazavana kely hoe misy ny politika maro be fanapetraka eo amin'ny sehatra ny fampiroboroboana ny tanora, eo amin'ny sehatra ny fanomezana lanja ny tanora, ary indrindra eo amin'ny sehatra ny fanomezana lanja ny vehivavy. Fa ny tena hitako lesika ao anatin'izay dia hoe mila apetraka mazava tsara ny fijerevana ny zavatra tena hain'ny tanora any amin'ireo sehatra any ambanivohitra na any amin'ny sehatra ifotony, satria anisan'ny zava-dehibe zany izay zavatra izay alohany, satria mianatra, ohatra ny mpianatra zany mianatra fotsiny fehizay fa tsy mahafantatra izy hoe inona ilay zavatra mety ahafahany mampivoatra ny fiainany amin'ilay zavatra ianarany. Dia eo amin'izay ny fahaizana mamoaka an'izay zany hoe politika mpampandrosoana sy ny politika ny fanomezana sehatra n'ireo tanora dia mila mijery kokoa amin'izay hoe lafy ny fijerevana ny spécificité amin'ny tanora tsirairay izay. Ataoko angamba ny mety ho zavatra be dia be ny zavatra azo efa misy ny expérience efa natao raha ny mahakasika n'izay resaka tanora zay, fa anisan'ny point anankiray izay tiako ankoatra ny fahitantsika amin'ny ankapobeny izay ataoko hoe fijerevana ny tanora eo amin'izay hoe faningana ny resaka spécificité an'ny tsirairay izay. Ny hita ihany koa zany dia hoe tsy ampy ireo activité na ireo ataontsika hoe ny fandraisana anjara ny tanora, ny fampidinana ny fanaovana fijerevana an'izay atao hoe inona moa zany mety mahalaza azy hoe ny eo amin'ny lafiny ara ekonomika, satria ny hitantsika teo dia lasa mitady intérêt foana ilay tanora any amin'ireny sehatry ny tontolo
fandraisana anjara amin'ny resaka fampandrosoana re, ka izay mety misy ihany koa hoe paikady sady mamaritra ny hoe mametraka an'izay interehan'ny tanora zay no manome ihany koa vahana mba hahafahan'izy ireo manome sehatr'asa, ahafahana mampihodina ny mety hoe toekarena fitadiavam-bolany no mametraka anazy koa ao anatin'izay ataontsika hoe fampivoarana ny fampandraisana anjara amin'ny eny fotoan'izay. Zay angamba ny hitako hoe point anankiroa hitako tsara tsindrina ao anatin'ny tetikady atao mba hampandraisana anjara bebe koa ny tanora. Eny ary misy olona mangataka fitenenana hiteny eo avy hatrany dia monsieur présenté kely dia miteny Razaka angamba io. Zay zao ny anarany eto. Ndao ary. Mirabatsika rehetra avy amin'ny CNFM ny tenako toko. Dia tonga tsara ao amin'ilay zavatra eritreretina sy ny ça tombe bien sur le fait que la dernière fois j'ai intervenu pour expliquer que tout développement devrait partir à partir de la base, au niveau des quartiers, des villages. Hein? Et j'ai aussi insisté sur le fait qu'il faut intervenir tous les partenaires, par exemple les autorités traditionnelles, qui sont des personnes qui, on peut le dire, que tout le monde obéit au niveau de ces endroits que je viens de mentionner tout à l'heure. Donc, moi, je pense que si nous voulons vraiment faire participer les femmes, les jeunes, il faudrait construire maintenant un système éducatif au niveau des parents, au niveau des quartiers, au niveau de... Maintenant, si en 1960, nous n'avons pas fait cela, c'est normal qu'actuellement, nous ne bénéficions pas de la participation de ces gens-là. Et si actuellement, nous ne mettons pas en place encore un système qui va favoriser d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, la participation de ces personnes qui n'arrivent pas à comment dire, participer dans le développement du pays, ce sera vraiment dommage. Maintenant, nous sommes conscients que l'éducation des enfants, surtout je parle de tout le monde, des enfants, est primordiale pour que nous puissions bénéficier d'ici 10 ans, 20 ans de ce que nous voulons qu'ils seront, qu'ils ne vont pas être motivés par de l'argent, mais par le fait que leur raison de vivre et de participer dans le développement de son pays, de sa famille, de son quartier, de sa commune. Hein? Voilà un peu ce que moi je pense de ce que j'ai entendu concernant les statistiques, les projets que l'on veut initier ici à Madagascar. Mais Madagascar a vraiment du potentiel humain. Et moi, je pense que c'est vraiment à la base et au début de cet être humain qu'il faut construire une nouvelle communauté. Merci beaucoup. Manaraka i Stella afaka miditra. Oui, moi je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez exprimé. Et notamment, vous savez, j'ai toujours un exemple en tête, par exemple dans le domaine de l'environnement. Comment ça se fait que nous, autrefois, on ne parlait pas du tout des questions d'environnement et que maintenant, tous les jeunes, tous les enfants, ils parlent de l'environnement? C'est bien, parce qu'ils ont été éduqués dans ce domaine-là, qu'on les a sensibilisés, etc. Donc ce que vous dites, c'est exactement ce qu'il faut faire, je suis d'accord, à la fois sur le terrain et à la fois pour essayer de développer cette sensibilité, au développement du pays. C'est ça qui est important. C'est vrai que je suis d'accord, la plupart des gens ici, ils sont dans au jour le jour à essayer de trouver quelque chose à faire, à manger, etc. Mais si on arrive à éduquer les enfants sur vraiment le développement du pays,
c'est là où on sera sauvé, si on peut dire. Stella Oui. Omroui. Bonjour à tous. Je réitère aussi mes sincères remerciements pour ceux qui sont intervenus aujourd'hui. Une question et je ne sais pas qui je vais adresser puisque je suis arrivée en retard. Si j'ai bien compris, la plupart des SLC qui marchent à Madagascar sont accompagnés par des projets ou des programmes. Est-ce qu'il y a une sorte de guide donc pour les communes qui n'ont pas de bailleurs de fonds ou de partenaires techniques et financiers qui peuvent travailler dans ces communes? Est-ce qu'il y a des guides pour des personnes ou des associations volontaires pour animer cette structure au niveau de la commune? Merci beaucoup. Ah, oui, je vais répondre directement à cette question parce que nous sommes un peu concernés par l'élaboration d'un guide national. Il y en aura sûrement. Et si un représentant du ministère de la décentralisation a été présent, il aurait répondu aussi la même chose. Donc, d'où l'idée donc de cet échange qui permettra aux acteurs concernés par l'élaboration de ce guide d'avoir plus d'éléments et de ne pas oublier des éléments, des aspects importants tels que la participation des jeunes et des femmes et de la société civile dans le processus de concertation, notamment au niveau des collectivités. Et en tant que premier concerné aussi par l'élaboration de ce guide, je me réjouis donc de toutes les idées, les expressions de recommandations émanant de nous tous pendant cette séance. Il y en aura sûrement, la date n'est pas encore fixée, mais je me permets d'affirmer ça à la place du ministère de la décentralisation qui est un peu notre partenaire sur ce chantier. Merci. Moi, personnellement, je trouve que, si vous voulez, il y a des outils qu'il faut qu'on mette en place dans cette dimension-là. La question, ce serait un peu ça. Pourquoi est-ce que dans chaque commune du pays, il y en a quand même plus de 1000, je ne sais plus, près de 2000, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un plan de développement local, comme il y a dans beaucoup d'autres pays en Afrique? Nous, on a un outil au niveau de l'Union européenne qui est la ligne budgétaire OSC, donc Organisation de la société civile, autorité locale. On l'utilise très peu ici, il faudrait qu'on fasse des efforts pour l'utiliser. Mais comment on fait pour faire monter un plan de développement local? Il faut que les autorités locales, la dame en a parlé tout à l'heure, existent. Donc qu'elles aient des compétences pour monter un plan de développement, que les OSC aussi participent à ça. On a parlé tout à l'heure des jeunes, mais on peut parler de toute la société civile dans une commune. Et il faut qu'on arrive à monter des plans. Après ça, évidemment, on a le problème de base qui est de dire, ah bah oui, mais l'État a du mal à participer financièrement, à financer ce plan de développement. Ok, mais à ce moment-là, on peut s'organiser pour ensuite aller se regrouper à plusieurs communes, chercher les financements, s'organiser et obliger, en partant de la base, à ce que les pouvoirs publics nationaux puissent travailler sur les plans de développement locaux. Mais je crois vraiment, sincèrement, que c'est comme ça que ça va marcher. Moi, je viens de faire une évaluation sur le Tchad, sur des plans de développement locaux, c'est comme ça que ça marche, c'est tout. Hein. Merci, Monsieur Laurent, de cette intervention et merci aussi aux intervenants pour les questions. Est-ce qu'il y a encore une ou deux personnes qui souhaitent s'exprimer? J'affirme que nous lisons vos chats et je donnerai la parole donc à celle ou à celui qui souhaite. Oui. Il y a quelqu'un dans la salle qui souhaite s'exprimer? Dans la salle de Rouy? Allez-y.
éducation. Ny zavatra misy eto amintsika eto Madagasikara dia tena tratrany kilavao ny tanora indrindra indrindra, na ireo manam-pahaizana na ireo atao hoe tsy ampy fahaizana. Voalohany indrindra aloha tsy manana sehatra mihitsy ny tanora tena ahafahany mandray an'iraika tantera eo amin'ny fanapahan-kevitra na ao anatin'ny gouvernement na ao anatin'ny resaka maire io hitantsika tsara teo fa zara misy tanora ao anatin'ny maire, milany maire ny vehivavy koa eto an-dalana. Voalohany indrindra tena marina ilay volan'olona raha tiana fitena firenena anankiray dia tena fampianarana. Ahoana manay teny an'izany satria ireo tanora ao na eo amin'ny fampianarana ary dia efa midina dia midina ambany dia ambany koa ny fari-pahaizana ankizy amin'izao eo amin'ny resaka mpampianatra. Any amin'ny ambaratonga ambany dia frama no mindraika ny fampianarana. Hatrany amin'ny lycée ary mbola frama ihany koa mbola misy mandraindraitra. Za tsy manambany frama tompoko fa misy kosa ny tena hoe pédagogue natao ampita fahaizana. Izay zany efa lesoka lehibe anankiray. Tonga indray ilay tanora rehefa tafita amin'ny fianarana tsy manana mihitsy opportunité ahafahana mamokatra orinasa. Raha misy tanora anankiray te hamokatra orinasa ohatra eto amintsika dia ny taratasy karakaraina aloha dia tena mampalasa dalan'ny tanora. Ny ampy ny vola sy ny fanoana azy manao hoe akany ny banky mila antoka. Hitady asa indray ireo tanora manana fahaizana tafavoaka izay manana toke manana fari-pahaizana mikatso fa mbola zava ny expérience. Sehatra asa tia tenenina mihitsy dia tiana hidirana mihitsy zany tia ampandroso amin'ny fotran-draika. Ohatra malagasy hoe tsy ambony tsy ambany. Hiteny amin'ny fahaizana izy tsy takatry ny ao an-tanàna. Tsy ny androsy dia misy. Kaneha zany toko tena tiako mihitsy izao. Ampandraisana ao misy mihitsy zany lalàna tokony foana amin'ny tolo-dalàna mihitsy zany amin'ny isan-data tokony isian'ny tanora ao andray andraikitra zany hoe lasa décideur zany. Amin'iny zany any gouvernement misy tanora tokony mipetraka. Ao amin'ny commune tokony misy tanora hoe izao tokony mipetraka. Any anatin'ny assemblée moa dia tsy misy tanora mihitsy fa antitra daholo ao. Dia izay no toko tenenina hoe raha tiana handroso zany hoe amin'ny hevitra ny tanora izay tena fototra iorenan'ny fampandrosoana firenena dia amin'ny sehatra sy hevitra fotoana ahafahana maneho hevitra amin'ny lafiny rehetra. Indrindra moa ny vehivavy ihany koa. Eo amin'ny vehivavy indray dia ohatr'izay ihany koa hoe araka ny tenin'ny présidente amin'ny voalohany tokony betsaka ny vehivavy ho ministra. Ilatika angamba mampirafy ny gouvernement. Kanefa za tena miteny mihitsy politika ny firenena mihitsy raha misy angambany ny tena mahay mitantana ao anaty tokantrano dia ny vehivavy. Satria raha ny karama na ny zavatra ampiasaina sy ny fampandrosoana ao anaty tokantranony tena vavanana izy. Raha mena sehatra zany ny vehivavy amin'ny toerana ny tanora ihany koa izay tena mahalala ny zava-misy ao amin'ny faritra misy anazy amin'ny fototany izay ingany dia mino fa mipetraka ny fampandrosoana ary tena misy eo amin'ny fiainantsika malagasy ny ady hevitra tia izao. Misaotra ny fandraisana fitenenana. Raha ny fijeriko eto aloha tsy dia misy intsony ny te hiteny mamaky kely an'ilay chaty vetivety il serait plutôt favorable à toutes les OSC identifiées et recensées au niveau des responsables de s'organiser, de procéder à leur soutien financier par les partenaires concernés. C'est là pour écarter certaines de leurs insuffisances au niveau de leurs compétences. District Soavina indrindra faritry tasy matoritory ny tompony andraikitra indrindra eo amin'ny sehatra ny fampandrosoana ty fotony. Tsy hamaky azy rehetra fa reo angamba misy fanamariana kely ilaina fasahiana avy amin'ny tanora sy vehivavy ihany koa fa tena zava-dehibe. Raha mijery eto dia tsy misy intsony manangan-tanana te hiteny fa te mitipitina kely fotsiny angamba ny zavatra voaresakitsika teo amin'ny ankapobeny dia nifantoka tamin'ny fandraisana anjara ny tanora sy ny vehivavy ao anatin'ny sehatra fanakalozana fokonan-doha na fandraisan-kevitra tsika. Tsy niferana tamin'ny resaka rafitry fotony fokonan-doha na SLC ihany ny resaka fa ny velarina amin'ny ankapobeny
Ary indrindra nisy resaka betsaka teo ny hoe tokony manomboka avy aty amin'ny fokontany ny fanazarana zany fokonan-doha zany mipita makany amin'ny commune ary mety miakatra ambonimbony. Nisy namana saika hiditra ihany teo fa tsy hitako eto izy momba ny resaka comité conseil économique et social eto amin'ny sehatra ny firenena fa mbola ho avy angamba ny andraisany anjarany amin'izay. Ny zavatra ny raisan'ny rehetrarehetra hevitra dia raha fandraisana anjara no resahana dia efa mba misy tafiditra ihany ny tanora sy ny vehivavy raha ny isany ary tsy dia mampitranga menatra loatra amin'ny ankapobeny amin'ny filazana teo. Eo amin'ilay hoe nampiasaina ve nisy ny eny ve ary nahomby ve ilay fandraisana anjara eo no hita hoe misy ezaka be mbola ataontsika. Ny zavatra songadina ihany koa dia misy fahasamihafana isam-paritra ihany koa noho ny kolotsaina ny fandraisan'ny tanora sy ny vehivavy anjara ary za rehetra moa ny foronana amin'ny ankapobeny no resahantsika. Misy mifamatotra amin'ny fomba amam-panao ary misy ary nahagaga ihany koa fa any amin'ny faritra sasany dia tena betsaka ny mahalala fisian'izany hoe rafitra fotoam-fokonan-doha zany ary any amin'ny faritra betsaka andraisana anjaran'ny firaisamonim-pirenena tahaka ny eto Antananarivo lasa eto indray zao ny vitsy ny mahalala an'ilay rafitra fotoam-fokonan-doha. Raha ny zavatra songadina anankiroa songadiko dia hoe voalohany indrindra tokony miditra hamafisina hatrany ilay tamberina andraikitra mba hisy vokany ny fandraisana anjara ireny. Anisan'ny antony lehibe tsy nampahomby ary tsy hampahomby mihitsy ny fandraisana anjara raha ohatra ka very anjavony ny resaka atao fa tsy tena mipetraka ilay tamberina andraika raha tsy mipetraka ny famadihana an'izany ho zavatra misongadina. Ny faharoa dia mila miara-miasa isika rehetra hampandray anjara hanosika hatrany ny fandraisana anjara ny tanora sy ny vehivavy amin'ny sehatra rehetrarehetra na fametrahana ny politika nasionaly na amin'ny andraikitry ny fiarahamonim-pirenena araka ny resaka farany teo ary fahatsapatena ny tanora sy ny vehivavy ihany koa miainga avy aty amintsika no antoka anankiray lehibe hatanterahana an'izany ary andraikitry ny firaisamonim-pirenena no mametraka an'izay. Tsy miteny hoe voafitana izay daholo ny hevitra maro voaresaka teo fa tsy maintsy ho farana antsika eto angamba io amin'ity lohahevitra ity fa manasa antsika zany hiditra indray amin'ny lohahevitra manaraka izay mbola mifandray tanteraka amin'io lohahevitra io ihany fa sainga eo amin'ny fampiasantsika ny teknôlôjia fomba fijery anankiray na vitsivitsy hitondrantsika hoe ahoana no mety fipetraka izany satria anao fampidirana kely momba an'izay raha eo ireo fokonan-doha eo ireo sehatra ireo eo ny tanora eo ny vehivavy izay hitantsika fa mbola marisarisa mety ho vahaolana ve mety ho lalana anankiray mahomby ve ny fampiasantsika ny teknôlôjia seratserana ny ahitao zany amin'izao fotoana izao. Izay no lohahevitra manaraka hidirantsika. Miandry kely eo amin'ny lafin'ny ara teknika angamba tsika dia miditra amin'izay amin'ny famelaberana ka andriamatoa namako atao akaiko ato no andray ny fitenenana amin'izay. Andriamatoa Tery Razafimaharo izay tompona andraikitra amin'ny fanadihadiana niarahana tamin'ny ONGSA no hitondra ny tarikevitra amin'izay. Miarahaba antsika rehetra manatrika an'ity fivoriana eto androany ity. Ny tenako moa Tery Razafimaharo consultant amin'ny informatique miara-miasa tamin'ny ONGSA nanao fanadihadiana sy étude momba ny fampiasantsika amin'izao fotoana izao ny teknôlôjia vaovao eo amin'ny ampiasana ny espace d'échange zany sy ny espace de concertation
Fitiniko kely hoe inona moa ny atao hoe espace de concertation? Les liens. Somary mbola misy kely alamina satria tsy mety misafisely izy fa miova taranja kely tsika. Miandry kely azafady indrindra. Basaika hangataka fitenenana azafady tompoko. Mbola misy hitahiteny anga momba an'ilay loha hevitra teo aloha? Alohan'ny hanapahatsika tanteraka azy. Tapaka. Ao. Tapahana ka. Merci. Thierry en voiture. Thierry.